ohatra zany amin'ny fiarahamonina eto amintsika moa hitanao fa isan'andro rako zao misy zavatra vaovao ny gazety isa-maraina ary dia afaka hoentina satria misy ireo video presse ataoko ao zany amin'io dia reniny fa akoatr'izay moa zany eo amin'ny endriny dia misy zavatra mahazatra ny olona amiko hoe sketch ohatrany hoe dossier resaketch reny na réseau be reny dia avy eo ny namana zay tsy mahafoy isaka manao fampisehoana takan'izao moa dia misy ny atao hoe guest ka amin'ity zany dia i Rabentsara dia Olga dia Michael Jackson no guest ao zany indray anjara. Ny fananana tseratra moa dia manana tombony manokana foana amin'ny mpanakanto dia ianao seho tia manana tombony zay ny tia aliny ity. Le tombony zao le tombony Nicolas Taroula iny hoe eto dia tonga dia raikitra raha vao mametika dia tsy hijery le olona fa efa nahity zany hoe ao anatin'ny resaka serasera moa tsika zany dia izay mpanao antsika manambinika io serasera io mba tandremana tsara fa manjary diso ohatra misy vaovao anankiray zao hoe misy 4 corando accident teny Ambatolankanga dia nondona fivarotana firavaky ny karana dia vetivety ny polisy dia tonga zay le zavatra nitranga fa le olona tsy nahita le izy zany manontany ny olona anankiray dia nitantara le anankiray dia nitantara insoma tsara le izy fa iny raha vao midikidina ry ampefinoary iny dia fa zao fitantaran'le bandy aminy misy 4 film karandony le ty midona teo amin'ny rano nakarana dia misy complice trafan'ny tompona ndraiky zay zao misy version faharoa dia tandreny fa raha mbola tsy mihaino tsara ianao le hitantarana amin'iny rehefa tonga any lavitra andray dia hoe misy 4 telanao zay fitaterana karandoa miaraka amina volamena kara farana dia ny 4 misy tearano no lasa feno karana dia nipiliara lasa nangalatra tany amin'ny fasan'ny karana zavazavatra ohatr'izany zany ohatra hoe rehefa miresaka zany ka mivilambilana mandrapatonga izy any amin'ny ohatra ny kilalao-anankizy taloha io izy miainga eo fa rehefa tonga eo izy lasa dia mandray ary le antsika io zany le antsika io mivilambilana mivilambilana anitsy ianao sa zay midika ny dérapage zany dia hoe autorisé daholo zavatra le tseratra satria io spectacle ary humour tokony tsy misy limity satria fampisehoana io mazava ho azy fa ny humour zany misy an'le sarajavakanto ilaina ahafahana miresaka hoe raha miresaka sosialy dia apiko menaka raha miresaka politika asiko sira raha miresaka fitiavana taoko lalina anjeverina hoe serasera sy fifandraisana ihany moa zany ka ino ny hafa zay mihitsy misy message zay mampime fa ny vazivazy-zaritena ny tony tamin'ny erany amin'ny mataloha moa no tsy zaritena no mampiasa papier canson any amin'ny toilette fa misy dikany le message mivandanitra tamin'ireny dia ao anatin'io zany vonona fotsiny tsika menakavy zany fa tsy hisaraka tsisy maratra eo fa ao amin'ny humour no naovantsika an'le izy ary le izy io le hoe dérapage rattrapage io tonga zany dia tifitra vararaka io balarory io fa za kosa aloha anareo zay magnantena hoe iresaka an'le ana sy ny ana zao raha goty eo tsy tena hifantoka be makany fa sport culture fiarahamonina indrindra fa ny artiste fosafosaina dia ny fianarana feon'olona moa zany dia ho atao amin'io dia ny hirahira avadibadika atao mivilan'ireny efa fantatsika tamin'ny herindroany fa eo andalam-pahavitana ny fotodrafitrasa ivokolo manolo-maso diamanga izay everiny fa amerenana indray ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny diamanga ary ivonizana ihany koa ireo sosy etsika ara-javakanto taorin'ny fikarohana izay nataon'ny docteur Anara Zakatina manodidina izany diamanga izany dia efa nasoratra eo amin'ny 10 pejy izy ny fotoana andrasana dia miandraketana izany boky ary misokatra ho an'ny fiara-miasa anatotosana izany ny tenany ny fokolo mamery maso diamanga arak'izay anaran'izany dia ny fitoerana ara-bolotsaina anankiray iezahana amelomana maso ni ayadi de son l'expérience du collège électoral et cette séance Sénat permanent et le président de l'université d'Athènes le 10 décembre prochain. Le président du conseil électoral a tenu précisé que des bulletins uniques et moyens de transparence seront utilisés dans cette élection. Le code électoral régissant cette élection
Il a souligné que le collège électoral, composé par la faculté des sciences agro, la faculté des sciences, la polytechnique, l'école nationale supérieure, la faculté des sciences et la faculté de médecine, ainsi que du personnel administratif, sera chargé le président de l'université. Pour cette prochaine élection, 5 enseignants permanents ont déposé la candidature à Blanche Richard, coordonnatrice de la conférence nationale misy codification ny demanga ataonay ary am'izao fotoan'izao zay matoa ny teny reo momba ny hoe resaka aiady tatsinanana dia zay zany manisingizina am'izao fotoan'izao fa tafidy tateraka ao anatin'ny aiady tatsinanana ny demanga malagasy fa ny dikan'le codification zany dia hoe manara-penitra mitovy tateraka amin'ny karaté japonais na ny taekwondo coréenne zay nyteneniko teo. Le codification dia mipetraka amin'ny hoe misy amarany daholo ny zavatra atao ao anatin'ny demanga malagasy. Ny anaran'ny daka rehetrarehetra zany a dia misy anarany tsy miforonay akory zay no natonga amin'ny teny teo hoe misy fikarohana ngeza be natao a tambokotra anay zay vao navoakanay a le codification tena izy fa zany hoe navorona aloha zany a le fikarohana dia am'ranotana kelikely misy dia mifandraiky amin'ny tena izy loatra le zavatra rehetrarehetra namboniny dia amin'izao fotoan'izao efa madilo izy a ny anarany daka rehetrarehetra zay atao anatin'ny demanga dia misy anarany avokoa ndreo mety olona kely anankiray nareo satria ny mpanao karaté eran-tany atao hoe mawashigiri misy amin'ny mawashigiri amin'ny teny gasy ary tena izy fa tsy miforonona dia hoe mikopala ny mikopala nefany a hitanareo a amin'ny teny zatovo amin'izao fotoan'izao hoe mipalany ny baka hono le rangaha na mipalany ny kitondro hono na palako ny vato eo ala zay ny fomba fiteny tsy fantatsika intsony le pala fa le pala iny a avy amin'ny ny daka demanga anankiray atao hoe mikopala. Tsy ho an'ny diamanga ihany anefa ity toerana ity fa afaka andraisana hetsika ara-kolotsaina mety ho an'ny fivoriana koa satria miataka ny tanan-dehibe. Ity fototasitasa miopana amin'ny hoe fameloma masiny demanga ity moa dia tsy hijanona amin'ny resaka hoe fanaovana fanazara-tena demanga fotsiny fa ity trano malalaka lehibe ity koa dia nieritreretany hoe anaovana conférence famelabelara-kevitra mikasika mombany hoe mamalagasy amin'ny ankapobeny. Eto zao dia eritreretany hoe asiana sehatra anankiray ahafahan'ny mpivoy ny kanto ara zava-kanto iva zany anaovana fampisehoana ihany koa dia mazava ho azy moa zany fa mifototra amin'ny resaka mamalagasy daholo ny zavatra mizinay atao anatin'ity trano ity. Mbola mitohy mampiranty ny zava-bitany eny amin'ny Jumboscor eny Ankorondrano i Gabriel. Ny sanganasany moa dia ny hosodoko amin'ny alalan'ny averiny kely ay atanao ihany fa saveriny ary tena farany ity bitany Gabriel tsapokazana. Mbola mitohy ny fampirantiana ny zava-bitany Gabriel eny amin'ny Jumboscor eny Ankorondrano ary tsara topazamaso zany satria isan'ny ango ao tokantrano ary azo atao milahatra ho fanomezana ao anatin'ny fanomanantsika